Trano 520 tafo no ravan'ny afo tetsy Ampefiloha Ambodirano. Ny fiverenan'ny herinaratra tampoka no nahatonga ny firetana tao anatina trano fitehirizana iray na irony atsotsika irony hoe trano fitehirizana stock zany. Ny mponina teo an-toerana izay azo ambara tokoa fa maro no tsy manan-kialofa na vokatry ity aitrano ity tsy nitazapotsiny izany nefa mpitondra fanjakana fa avy hatrany dia nigadona teny an-toerana njery izay azo natao rehetra. Nitrangana trano tsy nisy ohatr'izany teny Ampefiloha Ambodirano ny aliny 20 martsa lasa teo mandidina nisy hita amin'ny 20 alina tany hoany. Vokany trano 520 tafo may ahitana fianakaviana miisa 770, olona manodidina ny 520 sy 400 eo zany no niara-mboina. Fomba natongavany afo aloha zany dia tao anatin'ny fahatairana ny olona satria raha tapaka sy teo amin'ny 10 minitra teo eo ny herin-jiro tao aorian'izay fiverenan'ny herin-jiro zay zany somary nanaitra ny tompo-trano ny fitrangan'ny afo vao anatin'ny toerana na magasin de stockage. Manoloana an'izay mahaly ny andro moa satria efa tany amin'ny 120 tany hoany na 10 sasany tany hoany no nitrangany dia somary sarotra ny fifehezana ny afo. Na dia tonga ara-potoana aza ny pompe dia somary nampanahirana ihany noho le hoe tsenana grossiste ao daolina karazan-javatra maro produit rehetrarehetra mety nanampy-tosika. Nisy ihany koa tao moto efatra teo eo zany nanampy ny fomba firetan'ny afo. Manaraka izany misy koa ireo trano azo manodidina dia somary hita zany fa sarosarotra kokoa ny fehezana ny aso. Mpivarotra mpamongady iray ny tena vomafy ary voatombana ho zato tapitrisa ariary tanoany ny totaly ny zavatra simba. Ny valerana entana zany kana grossiste zany fantatro tsara ny valerana zany. Ny frigidaire nisy efatra tato aminay, moto ray, télé misy efatra ihany koa ny télé anay tato zany satria zay zanako zany reo dia samy manana tokatokatrano tsirairay avy dia samy manana télé ray avy. Tsy nitazapotsy ny fitondram-panjakana ary tonga teny toerana ny lehibe amin'ny faritra Analamanga Andriamatoa Rakotona Narindranto nijery ny zava-misy ary nivimbina izay tsy rambin'ny tanana. Fanampiana ahafahan'izy ireo miverina mamerina amin'ny fiainany manakaiky ny ara-dalàna zany hoe misy fanomezana vitsivitsy misy vary 520 kitapo misy fanintso 2 metra sy 50 zato isa dia misy menaka 220 litatra, misy botifotsy koa zato dia misy tsaramaso amin'ny boaty zato ihany koa, dia misy koa lamba satria misy amin'izy ireo mahitao koa ny akanjo sy fitafiana, dia misy balana filipery anankiefatra koa zany menan'izy ireo, dia ny kojakoja ao amin'ny lakozia moa ao ihany koa misy sotro maromaro 500 sy 200 dia ny vilia koa 500 sy 200. Tsy nisy akory ny ainana fosiny naratra nandritra ty trangana aitrano tetsy amin'ny fokotany Ambodirano Ampefiloha ty.